Jebs l'espérance teratany Seychellois Posenga teratany Malagasy izy miralahareo no nibata ny amboara tamin'ilay fifaninanana iraisam-pirenena momba ny poker teto amintsika tao amin'ny salle Bougainville Hôtel Colbert raha ny tena marina. Lalay tsy dia mahazatra loatra ity poketra ity poker ny tena marina ka miendrika hampahafantarana ny be sy ny maro eto amintsika amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny vokatra ny aliny talata teo. Izao moa vao afaka mandroso ny vaovao izay no nanty maro samihafa ny abetsaha ny vaovao indrindra tatitry ny TVM avy hatrany azy. Ny farana tamin'ny fomba manetriketrika tokoa ny aliny talata farany teo ilay fifaninanana raisam-pirenena momba ny poker. Le Murian Poker Tour izay naharitra henemana teto amin'ny salle Bougainville Hôtel Colbert Antananarivo. Ny namarana azy ary dia ny fanolorana ny antsoina hoe trophée 2000 izay lasa na teratany Seychellois iray James l'Espérance avy ao Eden Islands. Nazo ny larana faharoa kosa ny solitenantsika malagasy Posenga avy any Nosy Frantsay moa no nandrombaka ny amboara fahatelo. Samy nahazo valisoa avokoa izy telo mirahalahy ireo ho vokatry niezaka sy ho vidika tsy ambogany. Ny fihetsekoa moa dia hafaligna mitrapoafika sy le fandresena mba misy maizy azy koa ny malagasy. Obligé zany tsy maintsy miezaka zay angatako mba maromaro be le vazaty eo misy na malagasy koa mba fa maro teo intéressant be le jeu izy mila patience be tena tsara izy ka misaotra andro organisateur amin'ny club Las Vegas eto Antananarivo noho ny karakara le raha hotela le raha zany mba sady magnapatrika any amin'ny province zay mba miezaka mba manao misy tournoi international zao mba tafitsatra ny gasy alina amin'ny tafitafitra. Nambolavola ity fifaninanana raisam-pirenena ity ny club Las Vegas eto Antananarivo renivohitra. Nahatratra 20 kosa ny fitambaran'ireo mpandray anjara avy amin'ny vazantany efatra. Taranja avo leta tokoa raha ny poker tsara ny ampahafantarana azy misy kokoa eto amintsika toy ny any Deauville Frantsa, toy ny any Las Vegas États-Unis, toy ny etsy Antaninarenina foy be ny le club Las Vegas. Président ny antenimieram-barotra any Nosy Andriamatoa Posenga izay nibata ny amboara tamin'ilay fifaninanana poker iraisam-pirenena. Fa mahalina atsika hatrany ny toetrandro. Toratra ny koa ny toetry ny lalana izay fototry ny dia ny ministry ny asa vaventy sy famantarana ny toetrandro tany atsimo. Ny lalana fa 12 RN12, ny fa 520 RN25, ny RN44 ihany koa izay mankany aloatra Batorazaka, ny RN13 mankany Betroka, tsy adino ny ministera ny asa vaventy avokoa izany rehetra izany ako ny diany any atsimo. Nanomboka omaly ny fitoanan-doko na tsy fotoam-piasana izay izao nosantarana tamin'ny fer na fond d'entretien routière vokatra avy hatrany. Ny omaly dia nafahana nampiditra bebe kokoa ny mpikambana eto niveau congrès ny tetezamita ao anatin'ny rafitra eny anivon'ny faritra satria eny misy ny antsoina hoe fer CDD na fond d'entretien routier eny anivon'ny collectivité territoriale décentralisée izay iarahana amin'ny région sy ny commune. Io rafitra io dia ahafahan'ny mpikambana eo amin'ny parlement mandray anjara amin'ny ady hevitra samihafa mamaritra ny olo izay lahara-pahamehana eny anivon'ny faritra zany amin'ny fikojakojana sy ny fanamboaran-dalana. Ny faharoa dia nanomezan'ireo teknisianina ambony ireo koa ny toromarika rehetra mikasika ny famatsim-bola tetikasa vatsiny ferna vatsiny ny asa vaventy vola dia amin'izao fotoana zao zany dia fantatr'ireo mpikambana amin'ny congrès ny tetezamita izay nanatrika ny ataony mikasika izay fangatana famatsim-bola zay. Fantoka amin'ny sécurité routière sy ny ATT ny ady hevitra ampitso eny Tsimbazaza.
Aroso eto rampitso ihany keo zany ny sary ministra Eric Razafimandimby mitsidika ny RN12 sy ny RN25 zay somary tratry ny andro ratsy farany teo nefa andalam-panarenana ankehitriny. Aloha nisy rahantsika dia fantaro fa anio alina amin'ny folora no hanarahana ny lalao famaranana eo amin'ny champion d'Afrique CHAN ny filazana azy Angola hikatroka amin'ny Tunisie. Ny farany eto ny vaovaontsika izao alina izao. Samia tsara ary ho kirasy tompoko vavy.